Notapahany mpangalatra ny gadana manidy ity toeram-pivarotana ity ary lasany izy ireo avokoa ny antsasa manila ny entana no varotana teto tsy misy na eno ny manodidina efa lavitra vao ny fanenjehana ireo mpangalatra ireo tratra ny fokon'olona ny roa ary niara ny atezeram-bahoaka ka naratra mafy nalefa nanaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly Mpiezagandrova mitantara ny zavanisy ity tompony toeram-pivarotana ity. Zavatra nisy zany trano ty zany vaky de nisy zavatra very tanatiny tato kazo efatra de kazo le vita labera vita zany na sorondre tanatiny le kazo de le zavatra nisy jiaby nataondre anatiny kazo de naparitaka ndre tamin'ny vavahady le tavoahangy vita jiaby de le tavoahangy nisy zany nandesindreo de nanomboka tamin'ny roa sasany teo zany ireo nano action io de fokon'olona amizay zany namoanay hoe vaky tranonareo ambadika ary safy tsisy matory zany le trano de zay avy teo amizay niboaka iny de nipetrapetraka tatokotany teo fa reo zany efa tsy hitatsony le mpangalatra de lasan'le fany de nisy olana nanenjika anazy zany tany de zay zany efa tsy natratra an'le olana nanenjika anazy tsony de rehefa aveo amizay teo tamin'ny telo latsaka teo amizay de nisy fokon'olona ny fika sifleta ambany tamin'ny pompe maty ary de nandeha tany amizay zay de jerefanay tratra le mpangalatra de efa nidaridarony fokon'olona teo de nisy seza anankiroa niaraka taminazy miaraka toka sambo raika de sisan'izay entana sasany efa niverivery tamin'ny lalana tany de ireo misy tsy haiko efa da de roa zany tratra fa ny raika zany najanona amin'ny quartier hafa le quartier hafa zany teny ajanona aminay eto raika aty de raika amizay ndesiny fokon'olona amin'ny quartier nay aty de le raika tratra tamin'ny tsy haiko tany tamin'ny site zany raika tratra de ny savana posiny de nisy fanafody tanatiny tao de miaraka amin'ny soma efatra mbola namany entana anay amin'ny tanany de le raika tratra amizay ndesina tamin'ny presidente ary. Ny sabotsy maraimbe teo kosa tokantrano iray ihany koa ny lasibatra tamin'ny vakitrano ka lasa tao anatin'izany ny télé écran plat sy ny zavatra hafa. Tamin'ny zoma tokony tamin'ny roa maraina reny niditra tanaty trano de reny niditra tanaty trano lasa télé écran plat miaraka amin'ny télécommande miaraka amin'ny meso lasandreo any de vola dimanjato de miaraka amin'ny filao miantona karany tapahany zareo reo misy olona efatra ray farany lava amin'zareo de reo misy kabolina izy filazanana kogola reo efatra lahy sany tela le farany lava zany tonga le télé de le tela zany manaraka boka fara menasy satria zany tena hoe mpangalatra de reo zany menasy anaka topo vato de reo bokoa niakatra fary ampasika ty lalan'zareo teo tena tsisy zavatra ena fa varavarana nkape eniko ndraiky reo satria priziny télé écran plat somary mavesatra be zay de misy kakazo akaikiny eo kapeky eniko zio fa za zany le varavarana kapeky io zany teo zany natetra nakao jereko varavarana fa misokatra. Miantso ny fiara-miasa amin'ny fokon'olona trano ny fokotany mba afana misambotra ireo mpanao ratsy. Eto koa zay de nisany tsy mandry fahalemana noho ny asa ratsy ny reto mpangalatra reto ka efa misy roa andro moa zay tamin'ny fakomaly zany natratrarina mpanao ratsy teo amin'ny gradé de ny maraigny koa zany tatia pasika tamin'ny secteur D ka eto zany zay de misaotra ny fokon'olona teto amin'ny secteur D secteur 3 zany mba nyrahina natratrarana reny olon-dratsy reny de eto koa zany zay de manentana atsika vahoaka zany mba raha misy ny fanairina ohatran'ireny de mba tokony samby hiara-taitra daholo atsika de indrindra moa fa atsika tovolahy zany mba angatainay zany anareo mba hiara-iasa aminay amizay hitandrovana ny filaminana sy ny fanagna atsika isa tokantrano ka manainga atsika rehetra de ary mialatsiny amin'ny mpanao ratsy zay fa tsy andefitra amin'ny zavatra ohatran'izao zay manaraka. Raha ireo zavanisy ireo ny fanesy ny vakitrano teto amin'ny fokotany Mahavoky Atsimo tamin'ny farany herinandro lasa teo iny.